Ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany. Ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 4:10 dia mananatra ohatr'izao mihitsy ny apôstôly Paoly. Korintiana voalohany toko 4:10 andininy 9:30 36 9:30 hoy ny Baiboly. Avy aminareo va no hiaviny ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany no nahatongavany? Mipetraka ny point d'interrogation na ny tarainy. Avy aminareo va no hiaviny ny tenin'Andriamanitra sa ianareo no nahatongavany? Inona ny tezany an-dalatsoratra masina izany lazaina? Ny tezany an-dalatsoratra masina izany lazaina dia tsotra. Betsaka ny olona, betsaka isika rehefa hitondrana fahamarinana ara-Baiboly. Baiboly kely metona eo amin'ny tokantranonao, zay tsy mitondra foto-kevitra na fiangonana, zay tsy mitondra foto-kevitra na teolojiana, zay tsy mitondra foto-kevitra na olon-kendry, zay tsy mitondra foto-kevitra na ero samihafa, mitondra foto-kevitra ara-Baiboly zay. Satria fantatray ny zavatra soratana tao ho fananarana antsika mba tsy ho ringana tahaka ny sasany tsika raha manaonao foana, ary mba azo fitahiana tahaka ny sasany tsika raha manao zavatra miteny tahaka ny Petera hoe noho ny teninao no androtrahako an'ity. Tapitra ty emission ty a. Zany teny aminao. Miteny fotsiny ianao no zany lazain'ny Baiboly zany. Ajanoko ty ataoko ry akaria no zany lazain'ny Baiboly zany. Aizao zavatra tokony ataoko mandray zany fanapaha-kevitra zany fotsiny ianao. Zany milaza aminao. Ho tritrany iny aratonao e. Ho tritra. Teo aloha izy a. Tritra ny aratonao satria manino? Miamy masoandro fotsiny. Tsy mety ampiasaina tsony. Tsy misy tsondro azon'le aratonao tsony. Amin'izao faharozony ray izy ho tritra ny aratonao satria maninona? Be loatra ny trondro te hiditra ao amin'ny aratonao. Ny mahasamihafa an'ireo raha ihany, osy Petera noho ny teninao no androtsahako. Mandrosoa e noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra, mandrosoa e noho izay lazainy ny Baiboly. Inona ary ny tenin'ny apôstôly Paoly lazainy amin'ny Korintiana voalohany toko 4:10 andininy 5:30 hoe ianareo nga no nahatongavana. Dika zany dia tsotra. Izay rehefa mamaky Baiboly eo amin'ny tokantranonao ohatr'izao dia maro ny olona miteny hoe ohatran'izany any am-piangonanay. Ohatran'izany ny lazain'ny pastera anay. Ohatran'izany ny lazain'le mpaminay. Riavana. Zay mahatonga anay tsy mampianatra ny am-piangonanao. Zay mahatonga anay tsy niresaka tamin'ny mpaminanao. Zay mahatonga anay tsy niresaka tamin'ny pastoranao. Satria tsy foto-kevitry le pasteuranao, tsy foto-kevitry ny fiangonanao, tsy foto-kevitry ny mpaminanao no hoentinay, fa foto-kevitra ara-Baiboly. Ary araky ny teneniko tamin'ny fotoana nanomboantsika an'izao fandarana izao, na izahay koa manana foto-kevitra be dia be maharesy lahatra anay. Fa tsy zany ny hatongavanay eo amin'ny tokantranonao. Tsy ilaza ny foto-kevitra ay akory. Ilaza ny foto-kevitry ny Baiboly. Satria fantatray tsy izay tompoko ny haviany ny tenin'Andriamanitra. Fantatray tsy izay ny manao tenin'Andriamanitra, tsy izay ny mamorona tenin'Andriamanitra. Tonga ny tenin'Andriamanitra natao ankatoavinay, natao iainanay, natao aombiazanay, ka zay lazain'ny tenin'Andriamanitra no ataonay. Ary raha mba miaraka eto isika, zay le antso ataonay mandrakariva andao hiaraka aminay. Tsy avy aminao nge ny hevin'ny tenin'Andriamanitra e. Tsy tao aminao nge ny tenin'Andriamanitra ny aly e. Tsy tao amin'ny pasteranao kory e. Niangy avy any an-danitra io tenin'Andriamanitra io Jesosy avy amin'ny Nazareta. Tonga ety ambonin'ny tany amin'ny fiainana ho an'izay rehetra mino azy dia ho hiamantsy anao zany hoe aleo mba rehefa miaraka eto tsika ao anatin'ny 20 minitra ao anatin'ny atsasakadiny raha amin'ny radio rehefa mba miaraka eto tsika dia aleo ajanontsika any aloha izay nitenen'ny pasteuratsika, ajanontsika any izay nitenen'ny mpaminany tsika, ajanontsika any izay fomba fanaotany anatin'ny fiangonana, ohatry ny anajanonana ihany zany koa. Zay koa manana an'izany matsy, tena manana an'izany. Fa ajanona ihany fa andomba miaraka isika mianakavo iaho, tsy isika ny leviany ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra tonga, tenin'Andriamanitra avy ho anao, anitsy anao,
anitsy ahy, anitsy atsika menakavy, andao hanao fanao na arakasa veritrany a, tsy fanao ara-pivavahana ihany, andao fa tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana ho an'izay rehetra vonona rehefa napahakevitra androso araka ny tenin'Andriamanitra. Betsaka hoy aho amin'izao vanim-potoana izao a, ny olona manambony misy zavatra mihitsy andeha zany ataontsika ohatra, ataoko ohatra fotsiny hoe na inona tenenin'ny olona diso zao zavatra teneniko aminao zao zany a, ataoko ohatra na inona tenenin'ny olona ho a, misy olona ohatra cousin manambady ny cousine ohatra, indrindra fa avy amin'ny reny zany lay cousin sy cousine, na inona tenenin'ny olona zany de diso zany. Fa inona ny ataontsika matetika? Ny ataon'le ankizy adany, ny ataontsika le amoureux de jamba, satria jamba amin'ny fitiavana. Miaraka ihany tsika na de tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy zany ohatra. De avetsika mivavaka hoe mandrafo aminay fa zay tsy maintsy miaraka. Hitanao zany fano zany, mahatonga amin'ny polony teny amin'ny Korintana voalohany toko 4:20 teo hoe nga ianao miaviny, ianao ingeny nahatongavany, ka na de tianao le olona tianao vadiana ohatra kanefa tsy zay ny lazain'ny Baiboly, de ianao mila maninona? De ianao mila manana souplesse, de manery tena hoe tiako ianao. Fa raha zany lazain'ny Baiboly zany a, tsy afaka miaraka aminao a, de ianao manana souplesse. Ohatra zay teneniko aminao zay. Ohatra faharoa resiko aminao niteneniko teo hoe rehefa mampianatra Baiboly ny olona matetika, de ozy ny olona hoe zao no lazay ny mpaminaninay fa ao am-piangonanay nge misy mpaminany. Ok. Fa misy mpaminany ao amin'ny fiangonanao zany ohatra, de zay ataonao rehetrarehetra le tenin'le mpaminany no amboninao zany ohatra. Le mpaminany le ao am-piangonanao, le mpaminany mpahita ery atsemon-drano, mpaminany mahita ery atapy-tendrombohitra, mpaminany mahita eny amin'ny lavadrano, reny zany no anontanianao ohatra. Na de efa miteny ary ny tenin'Andriamanitra zany, ohatra le teneniko aminao zany, hoe tsy azo atao ny manorina trano eo ambony fasika. De ozy ianao hoe le mpaminanay mihitsy ny teny hoe am'ty ndray mitoraka ty afaka manorina eo ambony fasika. Tsy miteny amin'le mpaminany aloha eto, fa miteny aminao le meno a. Fantatrao fe ny andraikitra tokony ho raisinao eo anoloany ny faminany. Korintiana voalohany toko 4:20 teo de miteny ohatr'izao. Sokafikeny le Baibolinao. Korintiana voalohany toko 4:20. Inona ny andraikitra tokony raisinao eo anoloan'ny tenin'ny mpaminany? Ao am-piangonanao indrindrandrindra. Ao am-piangonanao indrindrandrindra. Korintiana voalohany toko 4:20. De etsy amin'ny andininy 29 7:20. Korintiana voalohany a toko 4:20 a andininy 29. Zao no lazainy ny Baiboly. Aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny, fa aoka ny hafa hamantatra. Satria zany ianao tsy mpaminany, fa misy mpaminany ozy ianao ao amin'ny fiangonanao, ka zay tenen'ny mpaminany ao amin'ny fiangonanao io no ataonao ary mahasosotra ane de zao e. Za zao mampianatra Baiboly. Mampianatra Baiboly ao amin'ny fiangonana. Rehefa mampianatra Baiboly ao amin'ny fiangonana de lasa ohatran'ny mpaminany zany. Ary mahasosotra. Amin'izao vanim-potoana zao le olona, zay olona miteny rehetrarehetra eny ambony pilipitra lasa mpaminany daholo ny fiantsoana azy. Raha mba misy an'izany ny Baibolinao aloha de mba tenena fa niaty sisy a. Fa tsy maninona, tsy mpaminany aloha ianao, fa ianao le zay tenenina ny Baiboly, de mbola lasa ihany ianao miteny aloha antanina ny mpaminanay ao am-piangonana. Sao no lazain'le mpaminanay ao am-piangonana. Fa nga avy amin'le mpaminanao ny avian'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy tonga ho an'le mpaminanao koa ny tenin'Andriamanitra. Iny ny andraikitra tokony raisinao zany raha misy mpaminany ao aminao inona. Andeha zany ataoko ohatra. Oha zany le mpaminaninao ao am-piangonana, ohatra le teneniko a. Sa ho mpaminany lehibe ataonao tao fiangonana de miteny fa tsy mahazo mihinana sakay nareo.
de iny koa ianao fa manao iny oui monsieur oui madame le mpaminany oui 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 zaveny tokony ataonao izy ny baiboly aleo ny mpaminany iteny aleo ny mpaminany aminany ozy ny korintianina 7:7 oka iteny ny mpaminany ary atao vorona telo ihany fa ny hafa maninona mamantatra de ny anjaranao tompoko sy mino an'izay tenen'ny mpaminanao ary na isa na zara pitso rafaka pitso milaza aminao hoe mpaminany a na nahazo faminaniana aza mba mino an'izay zavatra teneniko zany ianao aloha aza mino an'izay zavatra teneniko zany ianao aloha inona ny tokony ataonao voalohany mamantatra inona ny fatarinao faminan'Andriamanitra ve zany araky ny baiboly ve zany ka raha le ohatra ny teneniko teo nite zany le mpaminany ohatra hoe izao nolazain'Andriamanitra tsy azo hoanina ny sakay de mino aho fa mba misy baiboly ao aminao de velarina fotsiny ny baiboly azo hoanina ve zany sakay zany raha baiboly sa tsy azo hoanina de raha miteny ny baiboly raha miteny zany ny baiboly hoe fihinana ny sakay de za miteny aminao hoe hoaniny sakay fa aza miraran'izay teny zany mpaminany zany ianao satria ny baiboly hoany no miteny tsika manaraka baiboly averiko tsara zay averiko tsara zay manaraka baiboly tsika ka raha miteny le mpaminanao hoe tsy azo hoanina ny sakay ozy le fanahy de fanahy matahotra sakay zany fanahy ao anatinao tsy matahotra sakay satria baiboly miteny azo hoanina ny sakay oka mantatra ianao ny baiboly ny référence ny baiboly ny base tsy ny mpaminanao any am-piangonana tsy ny pasteur anao tsy ny mampianatra anao tsy ny leader spirituel anao nga reny ny vin'ny tenin'Andriamanitra reny natao ampianatra baiboly fotsiny reny natao iambina ho gardien ny trano fiangonana ny tenin'Andriamanitra ny baiboly ny mampafantatra anao zao atao de oka ny afa mantatra de mety teny amiko indray mantsy ianao hoe de ahoana ny ray lay hoe aza manao tsinitsinina ny faminanina ry afa faminanina voalohany nge de tia mamaky ny apokalipsa toko voalohany ianao mamaky ny apokalipsa toko 2:20 ianao de lazain'ny baiboly fa tia ny faminanina tia baiboly ty faminanina ty ary vakinao nge ny Hébreu toko 4 andininy 12 Hébreu toko 4 andininy 12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo ary tsy misy zavatra arina inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany fa ny zavatra rehetra de mianjanja sy ariary eo masony izay hafarany ny ataontsika maninona le tenin'Andriamanitra ty zany tsy le tenitenen'le mpaminanao tsy le tenitenen'le pasteranao ary tsy le teniteneny kokoa fa le tenitenen'ny ty baiboly ty tenitenen'ny tenin'Andriamanitra tenitenen'ny sefera tenitenen'ny tora tenitenen'ny ny talmody kosa aloha tsy tenin'Andriamanitra ny urasia tsy tenin'Andriamanitra velona sy mahery ka raha velona sy mahery ty de ozy ny baiboly hoe tsy misy na inona miery miafina zany na eritseritra na fisainany fo de vakivakiny ty tenin'Andriamanitra ty inona ndray mbola ilaina mpaminany am'izany re olona inona ny apokalipsa toko voalohany sy ny apokalipsa toko 2:20 efa misy faminanina ao karaza aza manao tsinitsinina ny faminanina ozy ny Tesalonianina voalohany toko 5 de ty zany aloha no amboninao aza manao tsinitsinina ty faminanina ty fa misy zavatra voasoratra to ray olona ho fananarana karaha iny ny tenin'ny mpaminany ianao de ty aloha ianona fa ty mandrindra ny fiainanao ty mandamina ny fiainanao ty mampahombo ny fiainanao ty mandamina ny fiangonanao ty mandamina ny firenetsika ty mampety ny asanao ty mampahita vady anao raha te hita vady anao ty tsika zay tsy vitany ty tsy misy mihery fa tsika ny baiboly tsy raha iny ny tenin'Andriamanitra
ambaniny dia lasitsika makatsy ampaminany atsy makatsy ampaminany aroa dia na efa miteny zao tenin'Andriamanitra ohatra zany le ohatra ndraisiko teo zany natokohatra efa miteny zao tenin'Andriamanitra hoe fihinana tompoko ny sakay fa raha vavoninao tsy mataty sakay aza ny olona mihinana sakay nolazaina hoe tsy manana fananasa fa le fanahy zany le miteny an'le mpaminanareo hoe zao nolazain'Andriamanitra tsy fihinana sakay fa namarary vavony ety zany namarary aty dia ndraindray le mpaminahy zany ohatra ny tsy mazaka sakay dia lazainy le fiangonana rehetrarehetra ny teneny hoe zao nolazain'Andriamanitra zao nolazainy Jehova zao nolazainy fanahy zao nolazainy tsy haiko tady tsy haiko avy zay tenen'ny olona hoe tsy fihinana ny sakay no aleo izy aminany tradisiny azy anazy zany fa ianao mamantatra asao lazaiko aminao petsaka amin'ny faminaniana efa nitenenina teto amin'ity tany ty fa za mivampotoana hitenenako faminaniana ho an'ny olona rehetrarehetra tonga dia miteny hoe amainina alleloia hosana ao amin'ny avy indrindra bravo reny olona ireny mampametraka fanontaniana aminah hoe tonolo to za miboloky fa ho an'ny olona mametraka barangy ho an'ny olona mamantatra ho an'ny olona tsy manao alleloia sy amainina aloha fa mijery tsara mamantatra ny tenen'le mpaminany reny ny tena manana ny fanan'Andriamanitra satria reny zany mahatateraka amin'ny Korintianina voalohany toko fa 4:29 hoe raha maminany ny mpaminany ny hafa oka amantatra fa ny Baiboly tsy miteny an'izany mihitsy hoe raha maminany ny mpaminany dia ianao manao alleloia sy amainina ary oka ho fantatrao le mpaminaninao hoe rehefa tsy mino an'le tenen'le mpaminany ianao fa mamantatra aloha dia tonga dia tezitra izy ary raha olona miambo ambo misy ka sady mpaminany ny pasteur no apôstôly dia olona miambo ambo izy dia miteny eny ambony pilipitra dia tonga dia anao ny teneniny hoe misy olona eto tsy mino ny faminaniana ka hozoniny Jehova dia za miteny anao hoe tena tsy mahay Baiboly zany mpaminaninao zany sady tsy manana fanahin Jehova zany tonga dia tiako mampafantatra anao amin'izany satria inona ny antony alako ve le apôstôlinao alako ve le pasteuranao alako ve le mpaminaninao ianao aza nge tsy fantatra koa re izy zany fa manao ohatra fa mahatonga nahako miteny hoe tsy manana fanahiny avy indrindra zany tsy mahay Baiboly zany raha maminany izy ao amin'ny fiangonana indrindraindrindra ho amin'ny fiangonana indrindraindrindra dia ianao mbola mbana mantatra fa tsy nanao alleloia sy amainina sosany dia tezitra izy dia anaovany toro-teny eny ambony pilipitra ianao dia io mihitsy ny tsy manana fanan'Andriamanitra satria ny Korintianina voalohany toko 4:4 mampianatra ny tokony ataon'ny mpino eo anoloany ny faminaniana ka ny tokony ataon'ny mpino eo anoloany ny faminaniana mamantatra midiscerne manavaka hoe izy zany sa tsisy hoe izy zany sa tsisy zao mety zavatra ho teneninao mantsy ary ho an'ny olona moratoana mantsy tsy maintsy tonga dia ho tenen'ny amin'ny pasteur sy ny mpaminany zao fandarana zao hoe misy fandarana atao amin'ny télévision na pasteur monsieur le mpaminany aike nareo tsy tonga dia inona tsy maintsy isy teny an'izany ihany amin'ny pasteur sy ny fiangonana misy azy avy ihany dia zao no avalin'le pasteur anao maranitra no misabatsan'olo ela mantsy ny Baiboly zao no avalin'le pasteur anao sy le mpaminaninao hoe nareo efa namantatra anah vao tonga tato nareo efa namantatra anah vao tonga tato efa fantatrareo fa olo marina ka inona ndray mbola tsy nonareo ny faminaniako mialatsy reo olona ao amin'ny Korintianina voalohany toko 4:4 trany tsy mifankalala aminy mifankalalany ireo fa mbola miteny ny Baiboly satria mpiara-mivavaka ireo fa mbola miteny ny Baiboly amin'ny fotoana isiny ny faminaniana fa tary ny hafa oka amantatra ka raha hitanareo hoe ara-Baiboly le faminaniana ataony alleloia manova hosana manova amainina ianao sefo fa rehefa tsy ara-Baiboly noho ny amin'ny teninao ny zanaky Simona Barjona zany Petera no andatsahako ny ara fa rehefa mifanohatra ny amin'ny Baiboly Korintianina voalohany toko 4:4 tsy enao no nevin'ny tenin'Andriamanitra tsy mpaminany io no nevin'ny tenin'Andriamanitra tsy ny pasteur anao no nevin'ny tenin'Andriamanitra tsy ny apôstôlinao no nevin'ny tenin'Andriamanitra tsy ny kohenina anao no nevin'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra fa ny an-dany voasoratra ato amin'ny Baiboly amin'ny Torah amin'ny Sefer tsy amin'ny Talmud ho avy aza manao tsintsinina faminaniana tienoy fa voasoratra ho fananarana ary atao anatin'ny Baiboly raha mamaky ianao ohatra ny boky ny mpanjaka voalohany dia tiako ny mampafantatra anao fa misy mpaminany efa ela ao amin'izany boky ny mpanjaka voalohany toko 2:20 zany
mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andininy fa 7 ka atraminy andininy fa 25 mpanjaka voalohany toko fa 22 roa amby roapolo andininy 19 ka atraminy 24 vakinao io andalatsoratra masina de rehefa vakinao andalatsoratra masina de fantatrao fa io mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andininy 7 ka atraminy 4 amby roapolo io de milaza fa misy olona le olona tamin'ny voalohany izy a nanana ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny faharoa izy nanana ny fanahin'ny mpamitaka fanahin'ny laingy inao nge olona mamaky baiboly ary ho an'ny olona tsy mamaky baiboly a fa mino hoe nenay zay tenen'ny pasteur de zay nenay tenin'Andriamanitra nenay zay tenen'ny mpaminany de zay nenay tenin'Andriamanitra nenay zay tenen'ny kohenina de zay nenay tenin'Andriamanitra non ho anao mamaky baiboly anao mamaky torah anao mamaky sefer za hoe mialatsiny amin'ny talmody ho avy vampitona nazavako ny talmody tsy tenin'Andriamanitra zany na talmody babyloniany io na talmody Jerusalem io non tsy tenin'Andriamanitra reny voazavaitsika eto ao anatin'ny finoana kristianina ao anatin'ny finoana kristianina le teneniko ohatran'ny korano reny amiko atao bazy atao fanampanazavana amin'ny vampitoana ilana azy fa tsy pilier amrenana ny finoana kory na inona ka ianao mamaky baiboly na mamaky sefera na mamaky torah ho an'ny mino le pariny lavitra sy ny tany fantatrao ao amin'ny boky Samuela voalohany toko 7 misy lehilahy no soran'Andriamanitra hanana ny fanahinao Saul mpanjaka io amin'ity baiboly protestanta fantatry ny olona rehetrarehetra zay mandinika ny tantara sy mamaky ny baiboly fa io Saul io de nasian'Andriamanitra ny fanahiny ary tamina ny goavana tatao anatin'ny tantaran'ny firenen'ny Israely mbola tsy potika sy tsy vaty nanositra n'izany Saul zany ho mpanjaka nasian'Andriamanitra naharalanitra sy ny tamin'ny fanahiny fa ianao mamaky ny fiafaran'ny tantarany mamaky ny fiafaran'ny tantarany ianao ao aorianany Samuela voalohany toko 5 fotsiny de fantatrao fa Andriamanitra mihitsy nandefa fanaratsy ao anatin'izany Saul nanana n'inona nanana ny fanahin'Andriamanitra zany ary talotsianany nahafatesan'io lehilahy io ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 1:30 moa izy no maty i Saul zany fa talotsianany nahafatesan'io lehilahy io zany eo amin'ny Samuela voalohany toko 7 sy toko 7 le lehilahy any amin'ny Samuela voalohany toko 7 nasian'Andriamanitra ny fanahy inona nefaran'io lehilahy io ary ao aorianany Samuela voalohany toko 10 de dingako lavabe ny tantara maty izy eo amin'ny Samuela voalohany toko 1:30 de eo amin'ny Samuela voalohany toko 7 inona ny nataon'io lehilahy io loatsy vakiako le adalatsoratra masina fa omeko anao zany toko zany de vakinao Samuela voalohany toko 7 inona ny nataony Saul nandeha tany amin'ny mpanao mazia izy nandeha nakany amin'ny mpanao mazia nakany amin'ny vehivavy manao azy ho tsinjin-javatra nakany amin'ny vehivavy manao azy afaka miresaka amin'ny fanahy maty sampy io isanao de manana ny fanan'Andriamanitra raha zao le tenen'le mpaminanao zany zao le tenen'le pastoranao zao le tenen'le koheninanao zao le tenen'le rabinao zao le tenen'le tsy haiko zay zay ketsinao lidera spirituel le tsy haiko satria marikiriko mihitsy moa am'izao vanim-potoana zao ny fanindraindrana ny atsotsika hoe kolotsaina na fanamboliana culture de personnalité marikiriko am'izao ka ny tenin'izay lidera spirituel anao lasa ohatran'ny hoe tenin'Andriamanitra ka raha miteny aminao izy hoe efa fantatrao tamin'ny voalohany ka
ka efa tenin'Andriamanitra daholo zay teneniko rehetra toy izy amantsanao tsy izany lazain'ny baiboly ry havana lazainy ny baiboly be dia be ny olona atao anatin'ny baiboly tamin'ny voalohany nanana ny fanan'Andriamanitra fa ny fiafaran'ny fiainana iny atenatena ny fanompony dia fanahy midevoly fanahy maty fanahy mandaingy zany no ao aminy ka mety marina tenin'ilay mpaminanao hoe tamin'ny voalohany izy tena mpaminan'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy tena mpaminany araky ny soratra masina fa tsy manana antoka na izaho na ianao ary ny ambola veriko na izaho zao aho za tsy miteny aminao ino za tsotranjato ny teniteneniko indrindra vampitoana ny faminanina fa etitsika menakavy mifaninona za maminany ny devoiranao koa ataovy inona ny devoiranao Korintianina voalohany toko faefatra amby folo andininy fahinina amby telopolo ny devoiranao ataovy fantaro le faminanina e fa aza mainka any anao alealoha sy amainina soasanany amin'ny avo indrindra fantaro zany ny devoiranao satria tsy misy tenin'Andriamanitra toka nomen'Andriamanitra ho an'ny olony zany ny fanomezam-pahasoavana manazava sy mampianatra baiboly no zarazaraina samihafa fa ny tenin'Andriamanitra dia natao atsika rehetra fa tsy misy tenin'Andriamanitra zany hoe da hafa ny tenin'Andriamanitra natao anao dia hafa ny tenin'Andriamanitra natao an'ny mpaminanao dia hafa ny tenin'Andriamanitra natao an'ny apôstolinao hafa ny tenin'Andriamanitra natao an'ny koenanao na ho an'ny rabonao na ho an'ny papanao no tsy misy azy zany aminareo viany avy ny tenin'Andriamanitra sanareo ny natongavana ka raha tonga ho anareo ny tenin'Andriamanitra zao toetra zavatra rehetra zao toetra fanahy rehetra manaraka indray tsika amin'any